Fahatsiranana sampandraratokisan'ny mpitondra ny orinasa ary ny vahoaka. Zay ny vy napetraky ny fahatsiranana malagasy nanomboka ny taona 2012. Miompana amin'ny fanatanterahana io vy io avokoa ny tetikasa rehetra izay tanterahana eto anivon'ny fahatsiranana malagasy ankehitriny. Mifanaraka tanteraka amin'ny tanjon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny lafin'ny fahaiza-mitantana na bonne gouvernance sy eo amin'ny lafin'ny éthique zany. Le gouvernement malgache s'est donné le défi de définir l'engagement d'instaurer au sein des administrations publiques les balises pour, premièrement, favoriser le respect de la transparence, la redevabilité, l'ouverture. Et deuxièmement, pour renforcer la responsabilité dans les fournitures de services publics. Aujourd'hui, la Direction générale des douanes emboîte le pas pour une bonne gouvernance. Ny taona 2012 dia nanamafy ny finiavana iady amin'ny kolokolo ny fahatsiranana malagasy. Tetikasa iray lehibe nanamarika iny taona iny ny fikarakarana ny varavarana misokatra antsoina hoe Journée de l'éthique manerana ny nosy. Famendrehan'ny fahatsiranana malagasy toky sy antoka ho an'ny firenena, izay ny lohahevitra nivoizina tamin'izany. Maro lafy ny tanjona tamin'izany. Voalohany dia ny fanehoana ampabe-maso ny andraikitra ifanoraisany fahatsiranana eo amin'ny lafin'ny etika. Teo ihany koa ny fanofanana ny mpiasan'ny fahatsiranana manerana ny nosy mba hitovy tady nokanga mikasika izay etika izay. Satria sampandraram-panjakana manana ny toerany fahatsiranana malagasy dia fotoana nampahafantarana bebe kokoa ny vahoaka mikasika ny asany izany. Il en ressort donc que l'importance de l'éthique au sein de la douane n'est plus à démontrer. Plus grande confiance des usagers, regain de crédibilité, facilitation des échanges internationaux et des investissements étrangers. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ces propos, mais les bénéfices en sont multiples. Ny 13 septambra 2012 dia vory lanina tao Antananarivo ny fianakavian'ny fahatsiranana ny fanotrana tamin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny varavarana misokatra mikasika ny etika na ny Journée de l'éthique. Nisongadina tamin'izany ny anjara biriky entin'ny fahatsiranana mikasika ny ady amin'ny kolikoly, fangaraharaana sy ny famendrehana izay toko telo mahamasan'andro ahatonga firenena vanona. Fanamby nametrahana fa ny maha-olona no akora fototra ho an'ny fahalavorarena sy ho an'ny fahombiazana. Toetra, fomba fiaina, fomba fisainana miendrika dakina aminareo mpiasa ka ny fahatsiranana malagasy. Mba tena ho mpiasa matotra sy matianina amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny fanatratrarana tanjo. Ho mpiasa miendrika raha-pitondratena eo amin'ny asa atao sy eo amin'ny faneraserana amin'ny mpanjifa. Ny kit du douanier izay nozaraina tamintsika teo dia hitanareo le fitaovana maro samihafa ahafahanareo mahafantatra amin'ny jibriny izany atao hoe etika izany. À travers ces événements, nous voudrions offrir à nos usagers, partenaires publics, des occasions pour connaître les réalisations de l'administration, pour discuter des thématiques liées à la lutte contre la corruption et la transparence, et aussi des services offerts par l'administration, pour voir et proposer des pistes de réflexion sur l'amélioration de la collaboration entre la douane malgache et les autres parties prenantes. Tsy diso anjara ihany koa ireo renivohim-paritany hafa ka ny fandimina indray nietsika. Ny 10 oktobra 2012 tao Mahajanga, ny 7 oktobra tao Tomasina, ny 12 novambra 2012 tany Antsiranana, ny toy ny 20 novambra tao amin'ny tanàna Toliara ary ny faranana tao Antsirabe tamin'ny 7 desambra 2012. Nandritra ny lanonana isaky ny faritra dia nisy hatrany ny fizarana ny kit du douanier ho an'ireo mpiasa ka nahazo ny anjarany avokoa ireo mpiasa ny fahatsiranana miisa 250 manerana ny nosy. Ny kit du douanier dia fitaovana iray entin'ny fahatsiranana malagasy ampahafantarana sy anentanana mpiasa momba ny etika sy hiadiana amin'ny kolikoly. Ny tanjona dia hisariana mpamaky ilay boky eritreritra ny amin'ny toetra tokony ananany sy ny fanapahan-kevitra tokony ho raisiny hisatrangan-javatra iray izay iainany. Efa misy ihany koa application ludique ahafahan'ny mpiasa mitsapa ny fahalalana mikasika ny fahatsiranana malagasy sy mikasika indrindra ny atao hoe etika. Isaky ny hetsika varavarana misokatra ny toto-saina dia nisy ihany koa ny famelabelan-kevitra mikasika ny etika ho fanatevenana ny fahalalan'ny mpiara-miasa eto amin'ny fahatsiranana. Nanampy tamin'ny fampitan-kevitra sy ny fanentanana ireo fitaovana entina miserasera isan-karazany
support de communication izay nitotosainy sampandrara amin'sana ny serasera eto anivon'ny faditsiaranana malagasy tsy tompotra ny miono ny vahoaka nandritra ny varavarana misokatra tamin'ny fampirantiana mikasika ny andraikitra iantsoroan'ny faditsiaranana malagasy mahery ny 570 ny olona tonga nitsidika izany tamin'ireo tanan-dehibe enina manerana ny nosy tena ilaina tokoa le porte ouverte zao satria mampitombo fahalalana hoe iny daholo ny zavatra misy eto Antoany. nandray anjara mavitrika tamin'ity hetsika ity ihany koa ireo mpiara-miombonantoka maro avy amin'ny sehatra samihafa naneho ny fahafampony ihany koa ny mpiasan'ny faditsiranana sy ireo mpiara-miombonantoka nandray anjara tamin'ny hetsika satria sambany tena sambany izany tamin'ny Antoany Tsyliana ny izy porte ouverte zao tena ilaina izy engalimba izy matetika ny ohatra zao mba ahafantarany ny olo zany hoe ohatra zao marina izany Antoany izany. Ny fiaramiasa moa amin'ny sepisitoana dia efa nisy hatramin'izay ary tsara ny fiaramiasa ary mbola manateny ihany koa ny tsaratsara be kokoa izany fiaramiasa izany indrindrandrindra fa aorian'izao engagement itika izao. Dingana lehibe satria fahitako azy zany dia fametrahana an'ilay mangarahara mampahafantara fanombohana aloha zany mampahafantarana ny olona inona moa le zavatra atao marina amin'ny resaka faditsiranana sy fiaramiasa amin'ity dia hitako hoe ilay mangarahara aloha zany efa tena hoe manomboka amin'ny fotoana tokoa sy amin'ny fotoana mamety azy ary antenaina hoe toy ny andrasana zany dia tena fampika hoe le procédure izay naranty eto Antoany dia efa tena zay tokoa mampiarina ary hoaraky ny lalàna tokoa ny fampiasa manomboka hatreto anajana izay etika izay eo amin'ny asan'ny faditsiranana. nankasitraka ny ezaka vitan'ny faditsiranana malagasy ny mpitondra fanjakana sy ny fandaharana asan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana na ny PNUD izay nanampisinanoana ny faditsiranana malagasy amin'ny ezaka izay ataony amin'ny fampiarana ny mangarahara sy ny etika. Nous ne sommes pas tous sans savoir que la corruption est un obstacle à la croissance économique. Elle a un impact sur les droits humains, surtout les plus vulnérables, affaiblit la protection de l'environnement et la fourniture des services sociaux, et détourne les ressources publiques des programmes contre la pauvreté vers les intérêts privés. Aussi, à travers ces portes ouvertes, apprécions-nous cet effort de transparence de la Direction générale des douanes pour le soutenir davantage. Je voudrais ici féliciter le ministre des Finances et du Budget pour ce leadership et le directeur général des douanes pour la concrétisation des engagements en acte. Département de la douane, le FINCH, Sfarabozana Marsamiafa, Yalouva, Sitanduna Fazamtana Yanaro, Natakuizania, Yazina Mangara, Ariadina, Ampurkuri, Fandina de Ituzanzani Zaza, Aridina Indra, Indafrari, Rufanam Reja, Zai, Napichagareo. Dinga ny iray lehibe tokoa ny vitan'ny faditsiranana malagasy taorian'iny varavarana misokatra mikasika ny etika iny. Azo tsapaitana nasady ny voka-tsoa ateraky ny fampiarana ny etika eo amin'ny asan'ny faditsiranana. Anisan'izany ny fanatsarana ny fampidira-ketra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ary indrindra ny fahatokisan'ny olona bebe kokoa ny sampandraran'ny faditsiranana malagasy.